le makina mehana varadrano misy teratany vahin'ny kasa anototra tsy manaiky ny mponina. Olavitra nasionaly ny farmasianina mangataka ny amerenana andiniana ilay tolon-dalàna olana iny sy olomavambahoaka. Laboratoire national des travaux publics et bâtiments mbola tsy mivahany olana mety ho ny fitokonany mpiasa. Satrana ohatrany manaraka ny fahitalavitra ny MBS amin'izao alina alatsinainy 5 ny volana novambra ny taona 2024 izao manolotra ny araby indray ary tompoky lahy sy tompoky vavy manasanao sahady anaraka ny fotoanany vaovaontsika hatramin'ny farany. Anboantsika ny vaovao amin'izao alina izao araka ny fanarahana tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mbola mitohy ny fitokonana ataony mpiasa eo anivon'ny laboratoire national des travaux publics et du bâtiment nampiantso mpanao gazety teny amin'ny toeram-piasany teny alarobia indray izy ireo any androany. Ny andindin'izay ary tateriny Njavandremahefa sy Mathieu Princy. Fiainan'andro androany ny fitokonana ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny laboratoire national des travaux publics et du bâtiment etsy alarobia. Teboka maro no takin'izy ireo ao anatin'izany toy ny fanesorana ireo mpitantana ity orinasa ity izay voalaza fa manimba sy manao antotsay amin'ireo mpiasa tsy mitovy hevitra aminy. Voalaza ihany koa fa misy ny famoaham-bola amin'ny fividianana entana tsy ara-dalàna sy ny fampiakarana ny vidin-javatra tsy mifanaraka amin'ny tena izy. Mbola tsy misy ihany koa hatramin'izao ny fampiarana ny fifanarahana iombonana na ny convention collective ho an'ireo mpiasa. Misy ampahany vitsy amin'ireo mpiasa nefa no iaranin-tsindry avy amin'ireo mpitantana ny orinasa ka manohitra io fitokonana mpiasa io izay mahatonga ny fitokonana mihamafy ho hiatrany ireto mpiasa ireto. Kanefa nahatonga le grevy mbola antoy dia tsotra ihany na metoky ny ministera izay efa nandehananay tany fa rehefa nitaraina tany aminy izay maray aman-dreny mpiahanay anazy dia izao nisy soratra hoe non à la grève io mba mangataka hoe mba omeo anay hoe listan'ny olona amin'io fa raha mihoatra ny 20 listan'ny olona manao an'io dia mijanona ny grevinay fa izahay dia efa mihoatra ny any amin'ny 20 manao solia amin'le grevy dia le olona 20 mametraka an'le soratra etsy izay nangatanay tamin'ny solotenan'ny fitondram-panjakana hoe mba voasoro ny soratra io dia ny tena fitondram-panjakana fa hoe dasa zao dia iantso izay asiana sorony zany zavatra na tsara na grevy kinanjo arakaraka ny tenenana azay nametrara lasa nitombo anakefatra indray le soratra etsy ambany etsy izay tsy ako inona no natonga azay ka aminay zany le izy izay mitaky le zo dia hoe na dia tokony hajanona anay raha ny grevy rehefa tsy voavahany olana rehefa tsy hanala an'io izy dia mbola mitohy ny grevinay. Tonga nanoana ny fitakian'ireto mpiasa ireto moa ny solitena ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny Fisemari androany. Nambarany fa mialan-draikitra ny inspection de travail izay tokony nanelanelana mikasika ity raharaha ity. Efa inenina zahay no fampiresaka fa tsisy mihitsy marimaritra resaka zavatra tokony izy zany rehefa voaraka le procédure rehetrarehetra efa niteny ny inspection de travail hoe légal le grève dia tokony isy zany ny médiation izay ataon'ny inspecteur de travail efa mifanaraka ny mpiasa sy ny mpampiasa fa ry zareo no ekeny rotota zany anatanteraka an'io satria ny grève raha ohatra ka hoe tsy misy ny marimaritra resan'ny mpiasa sy ny mpampiasa dia tokony miditra antsery zareo dia mandeha ny arbitrage dia ny didiny arbitrage no mamarana ny grevy hatreto anefany 7 andro zay tsy mbola misy zay zavatra zay ka antiko tenenina zany hoe moa ve rehefa orinasa-panjakana dia lalaovina ohatry zao satria tsy tombontsoana mpiasa na tombontsoana mpampiasa no migrevy fa nohony hoe zay le hoe point zay misy efatra tsy ny fanarahany rotota zany no nahatonga le grevy dia antiko tenenina zany miantso ny eo anivony inspecteur de travail zany zay mba hanao ny andraikiny mba hanao ny asany satria mitarazoka loatra ity grevy ity. Raha ny fanazavaan'ireo mpiasa hatrany dia mitsahatra avokoa ny asa rehetra ataon'ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa ity amin'izao fotoana izao na anaty birao izany na ny akanja izay miantoka betsaka amin'ireo tetikasa ny fitondram-panjakana. Ny asa mandeha zao amin'izao ny any ivelany zany RNCK Ambilobe-Vohemara dia Bamangoky misy équipe anankitelo équipe 3 équipes de 3 personnes chacune dia ny any Ambatondrazaka koa misy Tomasina koa misy le projet chimie mi zany hoe le projet tena présidentiel daholo zany zao amin'izao le misy anay dia mitsahatra satria arak'izay hoe ordre nomenay délégué hoe tsisy miasa aloha fa miandry dia miato avokoa izy zany hoe tsy misy contrôle géotechnique zany zao mandeha amin'izao fotoana izao any satria grevy ny équipe anay.
tsy hitsahatra ny fitokonana raha tsy mivaly ny fitakiana ho hatrany ireo mpiasa eo anivon'ny LNTPD ireto. Nanao fanambarana androany ny olafitra national ny pharmacienne na ny ordre national des pharmaciens ONP teny Nanisana miompana trano makasika ilay lalàna laharana faharoa sy roanjato ny faha 5 ny volana Jolay 2024 mifehy ny lalàna mikasika ny fahasalamana nitondra fanazavana misy kokoa makasika ity lalàna ity ny olafitra ny pharmacienne androany. Sary Serendrantsary ny Andrakoto Malala. Raha ny fanemorana ny fandaniana ilay lalàna no notaky ny olafitra ny pharmacienne teo aloha dia mitaky ny andiniana ity lalàna ity indray izy ireo amin'izao. Lalàna lahara faharoa sy roanjato ny faha 12 ny volana Jolay 2024 na Sipantsina. Fampitoviana lenta ny pharmacie sy ny dépôt de médicament ny fandaniana ity lalàna ity ho ny olafitra national ny pharmacienne. Raha araka ny lalàna, ny toerana tsy misy pharmacie no afaka hiasan'ny dépôt de médicament. Ity lalàna na Sipantsina ity anefa dia manome lalàna ny dépôt de médicament isokatra ihany raha misy pharmacie tonga azy eo amin'ilay toerana raha ohatra ka dépôt de médicament no nisokatra aloha. Fa ny tena dikan'ilay izy hoe fampitoviana lenta zany ny dépôt de médicament satria misoratra ao mihitsy ilay izy hoe na ara-dalàna na tsy ara-dalàna dia tsy mikatona ireo na tonga ny pharmacie na tsy tonga ny pharmacie izay le tenen'ilay lalàna fa ho an'ny pharmacienne izy dia hoe mitovy lenta zany ny dépôt sy ny pharmacie. Ny zavatra olazaiko voalohany angambany dia hoe ty fanafody ty tsy etam-barotra. Dikany etam-barotra mantsy dia hoe izay olona rehetrarehetra mahazo an'io na manana an'io dia mivarotra azy. Tsy izay le fanafody. Fa raha vao miresaka fanafody tsika dia fahasalamana no resahantsika eto, fahasalamam-bahoaka no resahantsika eto. Ary ny olona nanao ny lalàna nandinika lavitra mihitsy zany raha nanao ny lalàna hoe tsy tokony homenany olona tsy nizaniza zany no tokony hikirakira azy sy hitazona azy. Tsy fanafoanana ny dépôt no angatahany olafitra national ny pharmacie fa ny fandrindrana sy fitsinjarana ny fanafody. Manjaka loatra ny goragora eo amin'ity sehatra ity ka mahazo vahana ny osika. Hitantsika amin'ny fiarahamonina misy zavatra miopé feto tsy azo afenina. Misy fanafody hitantsika ary mbola Antananarivo fotsiny resahako io aty Ambolokandrona na Ambohipo. Fantatra ny eny fa ho tongana nge zay. Tsy tongatonga ho azy nge reny fanafody reny. Misy sasany amin'ireny fanafody reny ny dépositaire zay tsy tonga any amin'ny toerana tokony asany no manaparitaka azy ety amin'ny tanan-dehibe. Fantatra zany satria za zany filohan'ny syndicat na mpandraketana ny mandamina tsy hoe mandamina mako zany fa miady amin'io fanafody fitsinjarana fanafody osika io. Fantatra zany. Zay zao ohatra anankiray. Ny fomba fiasa any amin'ireny dépositaire reny zay nanome formation nafahany mipetraka any. Fa rehefa vita iny tsy misy tsony le fanarahana zay tokony natao ary amin'ny sehatry ny ministère moa zany manara-maso ahoana mandeha tsara ny formation arahana tsara ny zavatra ny inspection tokony hanao an'iny tsy araka iny. Mikasika ny andalana faha-efatra, faha-5 ary faha-enina ao anatin'ny ilay lalàna andiny faharoa sy roanjato mifehy fahasalamana ity na Sipantsina ity. Ny faha-efatra ny volana Novambra teo no saika hodiniana teny anivon'ny antenimiram-pirenena saingy na emotra lohatreto. Tolo-dalàna natolotra ny solombavambahoaka Jean Eugène Voninahitsy voafidy tao Mora Fenibe. Niakatra teny anivon'ny fitsarana androany ny rahavonambinina ity farany izay voalaza fa nanohitoina ny fiandrianam-pirenena mikasika ny ampamoaka izay nataony makasika indrindra ny fisiana kolokolo goavana teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Zavandre Mahefa, Mathieu Prince. Vitandroany ny fitsarana ny ravinambinina noho ny fanelezana vaoatra marina sy ny fanohitoinana ny fiandrianam-pirenena no vezatra nitoriany ny fanjakana azy. Ratsaivona nanao ampamoaka goavana makasika ny fisinina fandanimbola tsy ara-dalàna sy ny fisinina fanodikondonam-bolam-panjakana teo ministeran'ny fahasalamana izay nisany teo aloha ravinambinina. Nanamafy ny mpisolo vavazy androany fa mitombona avokoa ireo porofo rehetra nentin'izy ireo nanamarina fa tena nisy ny fanodikondonam-bola tsy ara-dalàna sy ny kolokolo avalenta teo anivony ty ministera ny asany ravinambinina teo aloha ity. Ny tena logika nge dia zao le sarisary nylay fitsarana teo zany ataontsika hoe tsy fanjakana zany sy ravo le resahana fa ataontsika sary azy. Misy mpangalatra miditra ao amina tranon'olona anankiray dia misy olona miteny amin'ny tompotrano hoe tandremo fa misy mpangalatra ao tranonareo ao dia le olona nilaza ndray fa misy mpangalatra no entiny eto anatrehan'ny fitsarana fa tsy nandeha ny verifie akory ny tompotrano hoe misy tokoa ve sa tsy misy.
ilay mpangalatra zay lazay ny olona io zany hoe raha ny tokony ho izy dia satria tsy izay no mpitory androany fa zay ny toriana dia tokony ho ny fanjakana malagasy izay mpitory no mitondra pirofo manamarina fa nandainga na nanala-baraka na nanendrikendrika andriamatoa Ravinambinina tao anatiny reny fanehoan-kevitra zay nataony tamin'ny Facebook reny tsy izay nefa ny zavatra nitranga izy ary moa nanamarina teo hoe efa hanao ankety ny fahamarinany ny zavatra nylazaina andriamatoa Ravinambinina izany hoe ile charge de la preuve mihitsy zany no tsy ataoko hoe tsy voaja teo anatrehan'ny fitsarana izy no mitory fa zay no nanapirofo fa tsy meloka izay satria dia nentina teo daholo moa zany ny antota taratasy teo ampelantanana nahafahana ny laza fa tsy lainga na tsao ny zavatra no navoaka an'andriamatoa Ravo tao anatiny tambazotra tserasera. Namarany mpisolo vava ihany koa fa misy ambadika hafa ny fizotrany tirara fitoriana ny Ravinambinina ity. Izay no nazavaiko teo anatrehan'ny fitsarana hoe fa maninona no ny fanjakana malagasy izay milaza fa victime amin'ity raharaha ty dia ilay loi sur la cybercriminalité no nitondrany ny olona rovaka eto anatrehan'ny fitsarana fa ny fampanoavana izay nandehanany dossier no nampiditra n'ilay andininy fa 170 andalana fahatelo amin'ny code pénal iny marina fa zoany fampanoavana ny manao izay zavatra zay amin'ny mahatompo ny fanenjehana azy fa na izany na tsy zany hitako hoe tsy misy ifandraisany loatra amin'ny article 91 alinéa 3 ny code pénal iny mihitsy ny dossier nitondrana ny olona rovaka teo anatrehan'ny fitsarana. Ivoaka ny 7 novambra ho avy izao moa ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha ity. Mbola tsy nisy toy ny kosa hatramin'izao ny fitoriana napetraka ny Ravinambinina teny amin'ny Mpiankosin'ny Paka raha ny fanazavany ny mpisolo vavatrany. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia namoaka fanambarana ihany koa androany avy amin'ny fiarahamonim-pirenena tetsy Ambatonakanga ho fanohanana indrindra ny Ravinambinina azenjehana fa arovy ny Papaneno Laklosy. Sary Serindrantsary Andra Kotomalala. Fiarahamonim-pirenena maro no nivondrana nanao sonity fanambarana ity androany ho fanohanana ny Ravinambinina izay voaroaro nanao eloka be vava. Mpiasa teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka teo aloha. Raha tsy aivina nametraka fitoriana mikasika trangana kolikoly teo amin'ny ministera io ny tenany tao anatin'ny ady amin'ny fitantanana ny Covid-19. Ampiasa ho any anjehana izay tena meloka ny rafitra famaizana fa sy entina ampanginana indray ny Papaneno Laklosy ny fiarahamonim-pirenena tao anatin'ny fanambarany. Tsy vaovao-lohany hoy hatrany izy ireo no nisy tranga toy izao teto amintsika. Miantso ny fitsarana ihany koa mba haleo tena sy tsy hitanila fa ho mpiaro ny zo fototra. Voaro ny zo fototra amin'ny mahafahalalana maneho hevitra i Ravinambinina noho i Madagasikara firenena demokratika. Miantso ny fanohanana ny mpanahitra amin'ny alalan'ny fandaniana ilay volavolan-dalàna mikasika ny fiarovana ny mpiady ho an'izony olombelona ihany koa ny fiarahamonim-pirenena. Fiarahamonim-pirenena 30 no mitambatra manao sonity fanambarana ity. Ny vaovao avy any amin'ny faritra dia nisehona vonola Matsiravina tao Tanambao Ambohimasina Ambatondrazaka ny farany herinandro lasa teo rem-pianakaviana mipetra-drery no nisy namono ary nalainy ny karatra fisotroan-drononiny sy ny fanalahidiny trano fonenany. Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Rem-pianakaviana iray mipetra-drery ao amin'ny zanabohitra Tanambao Fokotany Ambohimasina no nisy namono tamin'ny fomba fianakaviana ny farany herinandro teo. Ny fiaran'ny herinandro io dia tonga teto Ambatondrazaka mba hitsidika azy ny zanany ila akory nefa ny vahagagany raha nahita ilay trano fonenana izay mirindrina avokoa ny varavarana. Nanontaniana ny manodidina tsy nisy nahalala izay nandehanany ilay ramatoa. Voatery tsy maintsy mipitsihana ilay varavarana ka akory ny aterany rehetra raha nahita an'ity rem-pianakaviana ny valapatra tamin'ny hitany sady miosina ra sy feno ratra ny faritry ny lohany sy amin'ny tongony. Nisy avy hatramo ny fampandrenesan'izy ireo ny mpitandro filaminana ary dia efa manao ny fikarohana izay navandoza ankehitriny ny avy anivon'ny zandarmeripirenena sy ny polisy-pirenena eto Ambatondrazaka. Ny azo ambara aloha hatreto dia tsy voasambany akory no misy trangana von'olona tahaka izao taty anivon'ity renivohitra no fatra ohatrana mangoro ity. Raha tsy resaka fotsiny ny tranga
teny amin'ny zanapohitra Amboatombo volana vitsilasa izay. Tokony mba mijery vahaolana maika makasika izao tontolony tsy fandriam-pahalemana mahazo vana eto Madagasikara izao ny fitondram-panjakana satria dia efa miravoravo tanana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny raha tsy resaka fotsiny ity tranga sy miseho lany tenivon'ny faritra loatra ity. Eo amin'izay vaovao ny tranga mpiarahamonina izay hatrano dia zazavavy kely iray no hita fa tao anaty rano toa tsy hitao sy ny maraina teo. Raha ny vaovao dia ankizy maromaro izy ireo no niaraka ny lomano sy ny lalao rano teny Ampasika ka tafiditra tamin'ny lava Pasika izy ireo ka ity ankizy ity no anisan'ny tafiditra tao anatin'izany. Nentina namonjy hôpitaly Saint Tsitana Moniainy. Ny pejy ny fahasalamana dia nigadona omaly maraina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny vaksiny Janssen miisa 700 sy 403 hetsy fatra avy amin'ny mekanisma avat ho fanampiana ny vaksiny efa misy eto Madagasikara manoloana ny ady amin'ny Covid-19 tanjona dia nianao vaksiny 10,50 isanjaton'ny malagasy 20 taona mihoatra hatramin'ny faran'ny volana Jona 2024. Raha ho any ity taona araiky 2024 ity dia manodidina ny iray tapitrisa ireo olona 20 taona no miakatra no kendrena ho vita vaksiny izay manome ny 3,5 isanjaton'ny mponina. Tsy ahivina fa ny mekanisma avat dia mamatsy vaksiny ho an'ny firenena afrikanina ary tanjona amin'izany hanao vaksiny 9 isanjaton'ny vahoaka afrikanina hatramin'ny taona 2024. Entanina hatrany araka izany rehetra hanao vaksiny fa iza ihany no fomba mahomby indrindra hiarovan-tena ny hafa amin'ny valanaretina Covid-19. Ny fanatanjahantena dia tapitra hatreo ny lalaon'ny Barea de Madagasikara fa tsy ho isan'ny ekipa andray anjara amin'ny mondial 2024 any Qatar izy ireo. Ny saraka sahala tamin'ny isa ray no ray nanoloana ny Tanzania teo amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina nandritra ny fihaonana omaly. Ny sady ny zavatra simba no ny fidinana ankianja nataon'ny mpijery fa nisy ihany koa moa ny mpilalao tanzaniana miisa 7 no voamarina fa nitondra ny tsy mikaretina Covid-19 raha nanaovana fizahana teny Ivato. Tsy nanaja ny fipetranapetraka tany amin'ny toerana voatokana nandraisana antanana azy ireo anefa ireto mpilalao nitondra ny tsy mikaretina ireto raha ny fanambarana nataon'ny FMF androany. Tsy maintsy nasiana mpitandro ny filaminana noho izany niambina azy ireo. Antenana ny fandraisana andraikitra matotra avy amin'ny tompona andraikitra mba tsy hiparitany valanaretina ity indrindra eto amintsika. Eo amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay dia norombany faneva Ramanandray Tsiory ny tompon-daka eran-tany eo anivon'ny tir de précision taranja Tsip Canete B lalao izay notanteraina tany Santa Susana Espagne izay ny farana omaly alahady resy ny faneva tamin'ny isa 4 no 5-30 ilay polonais blasé. Lasany avokoa moa ny fandresena teo amin'ny dingana 3 tamin'ireo 5 ny faninanany. Vozotra teo ampelatana ny ekipa olo 3 miaraka ny medaly volamena teo amin'ny sokajy junior lehilahy. Resy ny ekipa fransay teo amin'ny isa 7-12 ekipa pirenena malagasy. Ny intsana teo amin'ny ampahefadalana kosa ny ekipa vehivavy malagasy izay niondrika tamin'ny isa mazava 14 izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia miatra manomboka androany tsy fahafahan'ny olona nahavita vaksiny Covid-19 ao Autriche mivoaka ny trano raha ny fanambarana nataony manampahefana any an-toerana. Ando miaratina tahiry aina. Manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina sy ny fiakarany tan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 ao Autriche namoaka fepetra ny tompona andraikim-panjakana tao an-toerana. Ny vohitra tamin'izany fa tsy mahazo mivoaka ny trano ireo izay tsy nahavita vaksiny raha tsy misy antony manery azy ireo toy ny fiatsenana, ny fanatanjahantena sy ny lafy ny fitsaboana. Voakasika izany avokoa ny olona rehetra 12 taona no mihoatra manodidina ny 2 tapitrisa izy ireo no voakasika izany. Izany natao mba anoherana sy anakanana ny mety ho fifindran'ny aretina raha ny fanazavana. Antony goavana no mitarika ny fiparitahan'ny valanaretina ao an-toerana ny tany fanaovam-baksiny ambany. Manodidina ny 5,20 isanjaton'ny mponina Autriche mantsy no nahavita vaksiny tanteraka. Salanisa ambany mita amin'ny fehitrisa napetraky ny vondrona Europeanina izay 7,20 isanjato ary ambany ihany koa mita amin'ny fanaovam-baksiny ao amin'ny firenena sasany toa ny Espagne izay efa tafakatra 7,70 isanjato ary Frantsa izay manana salanisa 5,70 isanjato.
anao tombana oriny 10 andro isiny ity fepetra ity ny gouvernement antoerany izy ireo izay nanamafy sy miantso ny rehetra hiary toena amin'ny fanaovambaky sy ny faranjay aingana raha ny taremarika tafakatra 3 sy ray alina ny tranga vaovao to amin'ity firenena misy ponina valo eto sy 7 tapitrisa ity tranga be indrindra hatramin'izay ny sy ny valana retina covid-19 tantoerany raha efa mananika hatrany amin'ny 2 sy ray alina ireo lavo maro to amin'ireo ponina moa no tsy nanaiky ity fepetra ity ka nidina andalambe na neo izany tsy fahafalina izany nisy ny atsika izay nataony mponina mpamboly ao namehana androany tolakandro antony izany dia ny fisiana teratany vahiny iray milaza fa tompony tanimbary fiveloman'izy ireo raikitra araka izany ny filanjana sorabaventina neo izay fanoherana izay raha manomenjana ary sy manorandre malala ny teny toerana tandindomondoza indray ireo tantsaha-mpamboly eny amin'ny lemakina amehana tanimbary mirefy 20 hektara eo no kasaina teratany vahiny iray ho totofana nanao etsika fanoherana izany ireo fokon'olona mpamboly amin'io tanimbary be midadasikio androany ary nanamafy fa tsy eken'izy ireo ny fanotofana ny tany fivelomana toy izao ny rantiranty ny sorabaventy naneno tsy fahafalian'ireo mponina amin'ny fikasana io teratany vahiny izay voalaza fa nahazo io tany lovan'ireo mponina io ka zavatra mampalaireo ireo be ny totofana tompo fa maninona raha tany dorana any ampadikany no hoe raha fotodrafi-panjakana no hoe any ny hitarina le fotodrafi-panjakana fa ety hitombo isa indray be tompoko ny ambany tanàna o Tananarivo dia isotrinina zany ny vahoaka eto indray sotran'le rano maitsomaitso amin'le production zavatra anankiray ny tompoko e zavatra lehibe mihitsiny ireo zavatra maitsomaitso tazany masonareo reo any ambony lapitra noho ny zone France ireo satria zavatra anankitelo no misy amindreo trondro a vary a anana mamatsy ny Antananarivo fa mampalahelo izy satria ny teknika any émergence any Afrique dia ohatran'izao daholo rehefa malemy le vahoaka lasa andralany tany dia atao milany andro eny nareo dia nitapitra mandat dia ohatran'izay foana le style de jeu zany dia zay mba angatahako tokotry mania mahitsy lamarinina zany a mahitsy ny amin'ny teny manangano nareo lalàna mametraka miaro an'le vahoaka tompoko fotom-pivelomanay ty ary tany efa azo milazaina hoe mizaka ny zon'ny tany zay satria efa taona maro ny nanajarianay azy tsisy tany lava volo eto ka dia mangataka indrindrindrindra ray mba azahoanay mizaka ny zo tany ary ana foana tanteraka ireo pisolokon'ny tany satria malagasy ny tokony izaka ny tany fa tsy ny vahiny ka dia mangataka indrindrindrindra zay ny fanjakana mpitondra rehetrarehetra isan'ambaratongany mba hanomezana ny zonay izaka ny tany eny e isany hoe fa nanao ihany ny dossier maromaro fa noho ny avony letam-bola izay tsy voalohany tatsaha dia zay ve no ananarotana ihanatsindriana azo lenanay tahako zao dia tsy manaiky an'izany zay tonga ny jery sy ny tafa tamin'ny retom-ponina ireto androany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Jerry Andriambolainy tsy amin'ny mahasolombavambahoaka navaradrano azy fotsiny fa amin'ny maha-isan'ny mpikambany ny komisiona ny fananantany eny anivony anteny miram-pirenena famarinana anao dia tadavina anatin'io komisiona io a dia afaka mampanantenanareo zany ny tenako a fa rehefa tsy rary ny zavatra natao taminareo a dia tsy maintsy hiverina aminareo ny taninareo na fa vita zany hoe raha zavatra misy fotsiny dia efa eny hoe tany a Miarinarivo nanaovana ny fifampivarotana tany a Miarinarivo no nandoavana ny eto hoe tambon-ketra tatao aketra le filazana azy a zany zavatra zany dia efa mampieritreritra hoe eto Sabotsina Mena ny commune misy an'le toerana eto Sabotsina Mena misy ihany koa Sapandrarahany etra zay ahafahana mandoa an'izany fa maninona ny any a Miarinarivo nanaovana an'le zavatra rehetrarehetra dikan'izay zavatra efa misy zavatra mampieritreritra be dia be eo fa telo manarakaraka an'izay a dia karana ozonareo no lasa nazo an'le tany efa hitanareo tety ve le karana nanajary an'io tany io nareo ndray no ametrahako fanontaniana dia ekenareo ve fahazahoany an'le tany efa fampiresaka taminareo ve le olona zany rehetrarehetra zany dia mametram-panontaniana rehefa hoaka ny namehana nanamafy iretom-ponina mpamboly ao amin'ny lemaka ny namehana ity fa tsy hainaiky hatramin'ny farany
ny fikasana aka ny tanin'izy ireo izao tsy katra ihany koa nandritra ny fidinana teny an-toerana nanao ny fanadiadiana izao fa maina ny tatatra manondraka ity tanimbary be midadasika ity ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe nakaiza ny apipa sa ve misy ifandraisany amin'ny fahazahoany ilay teratany vahiny io tanimbary be io ny tsy fahatongavan'ny rano amin'io tanimbary io andrasana moa ny toy ny vaovao. Ny zara lamba fitafy miavaka ho an'ny fikambanan'ny pikabary eo amin'ny fokotany Ambohida Ambohimanarina kosa omaly nisy olombava-mahoaka voafito amin'ny boriboritany fahaenina Todosoa Andriamampandry. Ramano Menjanary sy Manorandre Malala. Tsy ny tantsaha sy ny asa sosialy ihany no manana ny maizy azy ho an'ny olombava-mahoaka Todosoa Andriamampandry fa ny lafy ny kolotsaina ihany koa. Efa betsaka no natao tamin'izany hoy izy saingy omaly dia ny fikambanan'ireo pikabary ao amin'ny fokotany Ambodiady indray no nahazo tosoka sy fanampiana avy tamin'ny olombava-mahoaka lany tamin'ny anarany Antoko Madagasikara ity. Tamin'ny kafaliana tanteraka no nandraisan'ireo pikabary ny lamba fitafy ho fanomezam-boninahitra azy ireo amin'ny adidy izay iandreketany eny anivon'ny fiarahamonina. Sotoavina ny vondronana ireo tena anao adidy amin'ny fahoriana aloha ny voalohany indrindra fa ny fifaliana koa manaraka eny ihany dia ireo zay nampitovy lamba dia ao ihany koa ny akanjo efa nataon'ny tsirairay fa songadiko manokana eto dia Andriamatoa Todosoa Andriamampandry ary eo izy moa zay mahafinaritra azy rehefa ohatr'izao izy dia soroany ihany koa ny zavatra lany ary antenaiko fa mbola misy omen'ny pikabary aorianan'izao sahoana depite antenaiko zany dia makasitraka feno azy dia ireo zay voninanao adidy. Isan'ny toerana mbola mitazona sy mandala ny fomban-drazana maha-malagasy ary ny kolotsaina malagasy ny ponina Ambohimanarina. Hita tanteraka izany eny anivon'ny fiarahamonina na ankafaliana izany na ankaratsiana. Rarina raha omem-boninahitra izy ireo hoy ny olombava-mahoaka mba ho fitaratra eny anivon'ny fiarahamonina tokoa. Ny mampiavaka ny Ambohimanarina sy ateroka moa dia ny kolotsaina maha-malagasy dia ny kabary zany na ankafaliana indrindra fa akaratsiana. Rehefa misy ny akaratsiana vona mahazo fahafatesana dia ireo pikabary eo no mitondra ny tenin'ny fiarahamonina vao maraina amin'ny 5 iamaraina dia misy ny kabary izay atao zany ho fampianonana ny fianakaviana sy ny fokon'olona. Mbola tsisy manana zany fombafomba zany erako zao tontolo zao raha tsy Ambohimanarina iny sy anaterana koa ny farafety ho an'ny fokon'olona ray manontolo. Zany hoe ny pikabarina Ambodiady na Ambohimanarina sy pikabarina Ambohimanarina mamanontolo dia manana izay kolotsaina izay sotoavina izay zany ka rariny tsy nisy izy amin'izao fotoana izao raha ny tafiana akanjo tsara tarehy satria ireo pikabary eo zany no modely sy toteny sy fitaratra eo amin'ny fiarahamonina zany ety amin'ny tanànanay ka dia jereo izy ireo fa dia mena akanjo zany izy ary nitolorako zany maimam-pona zany ry zareo ary akoatran'izay dia misy foana ny fiara-miasa zany ny olombava-mahoaka sy ireo pikabary ireo amin'ny mahasamy solotena ny vahoaka anay zany dia misy ny fiara-miasa ahafany mampiombona zany ny firaisakina sy izay atao zany eo anivon'ny fiarahamonina ka dia isaoraka izy ireo amin'ny asa sosy izay ataony ary tsara ho tsipihana fa tsisy karama ataon'izy ireo amin'izany kabary akaratsiana izay ataony izay ka dia isaorana zany izy ireo ary izy ireo tokoa ny solotena ny vahoaka solotena ny fiarahamonina zany amin'izay vona izay mahazo na eo koa ny fanomezana ny vaovao rehetra ety amin'ny fiarahamonina zany dia anisany tena manampy be ny tompona ndraikitra ny fokotany indrindra fa ny solombava-mahoaka zany ireo pikabary eo ka rariny izy raha mena azy ny voninahitra androany ary hitanao vahoaka be no manotrina azy miara-paly aminy ary zay natokavany tenanay androany ho fanomezam-boninahitra zany reto pikabary reto. Ny teto Ambodiady no nisitraka izany indray ankehitriny ho iatrany ity solombava-mahoaka ity fa mbola isy ihany koa ny fanomezana toy izao ho an'ireo fikambanana pikabary izay mbola tsy nisitraka izany. Solombava-mahoaka mifampitakosina tanteraka amin'ny vahoaka ary mahafantatra tanteraka ny olana eny anivon'ny fiarahamonina ity solombava-mahoaka ity. Hitantaratra izany tamin'ny fihetsika izay nitranga teny an-kianja omaly io. Isan'ny tonga niatrika ity fotoana lehibe ho an'ny fiarahamonina eny Ambodiady ity moa ny lehiben'ny fokotany sy ireo ray aman-dreny teny antoerana satria zava-dehibe izany ho iatrany ny fanazavana. Lohahevitra maro no noresana nandritra ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany isan'ny songadina tamin'izany tahaka ny mahazatra ny resaka sosialim-bahoaka sy ny raharaham-pirenena. Onja Lalaina, Ranaivomanana sy Tahiry Nyaina. Anisan'ny tsinjo sy nanampy ireo zaza ndrendreny tany amin'ny faritany Toliara ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoana nitondrany.
na tsy aro sambatra ny mpianatra tamin'izany ary maro hoe fanampiana nataon'ny filomarika ravalomanana azy ireo toy ny famezana fitaovam-pianarana sy ny sakafo any am-pianarana na ny cantine scolaire. Fototra hampandrosin'ny firenena ny fanabeazana ny zaza ao aminy ary izay indrindra no antony irotsahan'ny filomarika ravalomanana amin'ny fanampiana ireo zaza mirendreny. Velom-pisaorana amin'ny filomarika ravalomanana no nisovitany tamin'ireo zaza mpirendrany tao Tomasina ny filoha lefitry ny Antokotiko Madagasikara faritra Atsimo andrefana nandritra ny fivanianany tao amin'ny fandarana miara-manonja androany. Satria marika ravalomanana volona hitanay tonga dia taitra izy ary ny fernesany zany zay hoe ny zaza malagasy ve dia zao no fandeha ary nandesiny zay taty Antananarivo tamin'izany dia maro ny fitaovana maro samihafa nomeny anay taty ary nateriny Soamantsara zay tamin'ny ray aman-dreninay tany Tiliara tany 2002 ary nanomboka teo nanohy fianarana niditra nianatra indray zany. Anisan'ny foto-kevitra nitiavaka ny président Marika Ravalomanana zay fitsinjovana ny zaza malagasy izay mirenireny zay. Anisan'ny nanampy ary nanampy bebe koa nialako tao anatin'ny habadoana. Fa anisan'ny nampitondra takatry any ankizy ny fanonganam-panjakana nataon'ny Andry Rajoelina tamin'ny taona 2004. Maro tamin'ireo ankizy efa mba niditra ny sekoly nandritra ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana no voatery ny alan-daharana indray noho ny krizy nateraka io fanonganam-panjakana io. Troisième nijanona indray satria tsatsy ny le 2009 simba 2009 mihitsy no niala kivy aho zany kivy satria le olona izay nanavotra niala teo amin'ny fitondrana kivy aho kivy tanteraky ny momba. Tsy tsapam-pitondra amin'izao mahazava-dehibe ny kolotsaina malagasy raha ny zava-misy amin'izao jerena ary efa manomboka miavery asina ny kolotsaina malagasy noho tsy fahaizam-pitondra manome ohatra tsara ho an'ny vahoaka. Anisan'ny firenena anankiray ny firenena malagasy niavaka amin'ny firenena manerana an'izao tontolo izao amin'izay le hoe fametrahana ny soatoavina dia tsy inona fa ny fihavanana izay. Ankehitriny nefa dia tsapatsika sy iarahantsika mahita ny fahaverezakasany zany fihavanana eo amin'ny samy malagasy zany. Anisan'ny nataitra ny mpitondra ozy ianao teo ny fahitana n'ireny fietsika sy fifamelana teo amin'ireo tompon'andraikitra ara-politika teto amintsika ny filoha Ravalomanana sy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka ireny satria zavatra tsy noeritreretiny ary tsy manana mpiniavana ho any amin'izay lafiny hoe fampihavanana izay izy. Olony fihavanana sy tia mitsinjo ny vahoaka madinika ny filomarika Ravalomanana ary izany no tokony alain'ny mpitondra amin'izao tahaka raha tiany androso i Madagasikara. Miverina tanteraka amin'ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao ilay fanontaniana hoe mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara. Krizy tanteraka ny fiainam-bahoaka tsy mitsaha mitotongana ny sandam-bola ariary miakatra ny vidim-piainana mikorosofahana ny orinasam-panjakana ary bokatrosa mihitsy azy. Fitavozavozam-pitondrana ny misy eto Madagasikara amin'izao hoy Rivo Rakotovao. Fanampanazavana. Famakaiza firenentsika ary ambonimbon'izay ireo singa rehetrarehetra moins 7,2% ny taux de croissance sika. Nitenenana ministre mihitsy io tamin'izao tamin'ny présidentiena tamin'ny vinavinana petrany hoe iabo efatra ny taux de croissance sika dia mba nanontaniana mihitsy mba samba mahay kely zolotrano eo hoe ministre izy any afahantsika amin'izao lafiny ary économique iainana sy fomba fitantanareo zao zay tsy ohatranareo izy zay valiteny zay mahay mitatana zay mahay ary madio fitantanana haiko va re zany rehetra zany dia mitambatra mbola tabatra daholo io ny fisondrotany ny fiainana ny vidim-piainana io ny insécurité za tsy milaza hoe tsy misy taloha fa raha fikorotanana lafiny ary économique amin'izao fotoana zao no mandeha dingana ray dia miverina dingana efatra amin'ny fiahina ao ny teo aloha hoe so dia nangalatra reo taloha hoe sisisisisy dia eo ianao dia le firenena potika fa zao ny tena zavatra lehibe indrindra ka mampijery ko azy me lehibe ary ny tenin'ny filoha Rajaomampianina zay indromy ataony zay tanatin'ny herinandro me mitombo ny antsana mampisaraka ny mpanana eto Madagasikara sy ny vahoaka maro anisa manitra le fracture sociale lao izy ny mpikarakarana Warahanao rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao ny Global News aorin'izay kosa ny fandaharana dinika. Iny fandaharana dinika nirahana tamin'ny Rivo Rakotovao iny sy vahiny ny Joël Ralaivohita. Rivo Rakotovao moa dia mpandrindra nasionaly ny antoko HVM aorin'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohanteny hoe 16 vœux romance. Ny tena kosa ary sy mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rahampitsindray tompoko.